Hitarazoka ny fandrafetan'ny fanjakana malagasy ny drafitr'asa-pirenena momba ny fampandrosoana na ny PND. Ity faran'izay andrasan'ny mpamatsy vola amin'ny fandrosahan'izy ireo ny vola ampiasaina amin'ny fampandrosoana. Vokany, fampanantenana amin'ny betsaka fa tsy mbola misy na dia ariary aza aloha hatreto narotsaka ireo mpamatsy vola amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Niakatra fitsarana androany ilay raharaha teratany vahiny kasy tanana malagasy mpiandry parkina teny Analakely. Omaly nidoboka ponjavonjy maika ity vahiny ity ary miverina eny mandra-pamery ny fitsarana rahampitso. Tsy nampidirina amponja kosa ilay teratany Amerikanina izay nandratra mpiasan'ny komina iray efa 80 taona mahery. Ity faran'izay mbola eny amin'ny hopitaly ankehitriny. Mpanamory fiaramanidina iray no mbola karohina amin'izao fotoana izao tamin'ny raharaha volamena 20 kilao saika ondrana tsokisoko teny amin'ny serana mpiaramanidina teny Ivato tamin'ny herinandro lasa teo. Efa napetraka eny amin'ny banky foiben'i Madagasikara kosa ireo vola 2 miliara ariary raha nambara mpitandro filaminana. Hatreto aloha tsy mbola nisy ny resaka ny amin'ny amirenana izany. Tsy mazava ny maharadalàna ny enomby mamatsa ny tsena n'Andrenivohitra. Vokany, nianatra amin'ny 10% ny ena miditra amin'ny ankabeazan'ireo tsena efa ho iray volana izay noho ny fanamafisana ny fisavana ireo omby halatra mivezivezy amin'ny lalan'ny pirenena. Hatreto anefa tsy mbola nampiakatra ny vidik'enomby ny fienan'ny ena hita eny an-tsena. Iroso amin'ny fanisana ireo mpianatra mipetraka amin'ny cité universitaire ny eo anivon'ny Croix. Mahery ny 10% mipetraka amin'ny bloc ny tokony tsy manana anjara toerana eny amin'ny cité Ankatso itsony. Efa tamin'ny fiandohan'ny taona 90 nisy ny fanadiovana farany lehibe indrindra teny Ankatso. Antony mety ahasarotra ny fanalana ireo mipetraka amin'ny cité ny fisian'ny bizina amin'ireo cité ireo. Ary farany any ivelany, nilaza ny Tatsy Maorisy androany fa tsy Ebola no nanjoan'ilay marary izay avy tany Mali sy Guinée fa malaria. Ankilan'izay kosa, ampodinan'ny Fransa ilay vehivavy Frantsay izay voaporofo fa nahitana ny trangana-aretina Ebola tany Liberia. Ity ny teratany Frantsay voalohany, marary ny tia aretina tsy mbola nahita mpanafody ity. Ny andindininy avy hatrany. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet Évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Pour la rentrée scolaire, économisez avec Shell. Du 15 septembre au 14 octobre, soyez les premiers à prendre du carburant
Et à partir de 50 000 $ d'achat, vous obtiendrez un kit scolaire et un ticket pour participer à la tombola qui vous fera gagner une année scolaire gratuite pour votre enfant. Tous les jours, gagnez un ticket tombola pour 1 an de scolarité gratuite. Chaque samedi, en bonus, plus de 1000 kits scolaires à gagner. Ankafaliana trano tompoko lasy tonga vavy ny tsy diny indray nitokantrano mizataka-arivo izao ampanajana no hiarabananao sy anasanao indray anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Golo TV hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no mboantsika izao fampahalalam-baovao izao ny filoha Razanadrimampianina sy ny praiminisitra Kolo Roger ary ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy no sakana tsy ahafahan'ny HCC milaza na ara-dalàna tsy ireo vondrona parlementaire amin'izoro ankehitriny. Ny filohan'ny andrim-panjakana ihany no afaka manao izany sezina izany raha ny voalazan'ny lalàna iray volana mialoha ny fivoriana ara-potoana faharoa Tsimbazaza milaza ny mbola tsy afa-maneho hevitra mahakasika ny vondrona parlementaire misy ankehitriny ny HCC no ny tsy fisian'ireo fametraha-panontaniana momba izany eny Ambohidahy fanatetiny. Vondrona parlementaire enina no efa nanao ny filazam-pisiny tamin'ny bromaritry ny antenimieram-pirenena hatreto. Ny VPM malagasy miara-miainga ahitana bahoaka 520, ny TIM misy solombavam-bahoaka araka amin'ny 20, maitso misa 10, leader fanily misa 10, GPS ARD misa 10, HVM misa 20. Raha ny lalam-pandrenana ny Repoblika Fahefatra ny fivadibadia ny vondrona politika ary miafara amin'ny fanonganana ny fanaovana izany. Raha ny fantatra dia efa tokony tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany no nanaovana ity vondrona parlementaire ity, saingy noho ny antony kajikajy politika tamin'ireny fanendrena ny praiminisitra ireny dia nahemotra ireo solombavam-bahoaka hatrany ny famaranana izany. Momba ny vondrona parlementaire HVM manokana, tsy manara-dalàna izany, hoy ny Pahay Toekarena, mpandinika fiainam-pirenena iray. Ao anatin'ny lalam-pandrenana nefa miteny fa raha député ao anatin'ny mandany miova loko, zany hoe miova parti, tonga izy dia déchu. Dia gaga ho izay hoe, dia tsy miteny ve ny HCC amin'izany fa avela manao, dia amin'ny fomba ahoana nanaovana an'io dia tsisy miteny hoe mandika lalam-pandrenana io. Na ny lisitra ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ireo vondrona efa nanambarany fisiny teny amin'ny bromaharitra aza dia mbola tazoniny eny Tsimbazaza ho tsy ambaratelo hatramin'izao. Asa inona no anton'izany? Ny tsapaloha hatreto dia ireo solombavam-bahoaka nirotsaka tamin'ny anaran'ny tsy miankina no akamaroan'ireo niditra ao anatin'ny vondrona politika HVM rehefa avy tany amin'ny plateforme sy ny vondrona politika hafa teo aloha. Ny famaranana ny fametranana ny vondrona parlementaire no fanafody lehibe ho fiarovana ny fivadibadiana amin'ny fanaovan'ireo solombavam-bahoaka politika. Maleo tena, maloana ny fahefana mpanantanteraka ve ny fahefana mpanao lalàna, miray tendro ve ny bromaritry ny antenimieram-pirenena sy Ambotsorohitra, fanontaniana miteraka aya maro ireo ankehitriny. Nanaingo maraina io ny azo an'i Frantsa ny delegasiona malagasy notariny ny filohampirenena Razanadrimampianina niaraka tamin'ny minisitrim-panjakana misana ny foto-dravitra sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany Rivo Rakotovao, ny ministry ny raharaham-bahiny ary Sora Zafitrimo, ny ministry ny fitaterana Ulrich Andriatina ary mpitantana orinasa maromaro. Raha mpitso amin'ny 12 ora latsaka fefan'izy ireo no iona amin'ny filoha frantsay François Hollande aorian'izay dia isy ny fionana amin'ireo mpitantana orinasa frantsay mivondrona ao amin'ny MEDEF na ny Mouvement des Entreprises de France. Amin'ny efatrora kosa no andraisan'ny filoha malagasy ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay Claude Bartolone ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Lasey. Ny asabotsy 20 septambra kosa vahiny manokana ny kompania mpitaterana anabakabaka Airbus sy ATR ny filoha malagasy sy ireo mpisehatra amin'izany avy eto Madagasikara. Iazo any New York kosa ity delegasiona ity aorian'izay anatrika ny fionana tampony fa 7 ny firenena mikambana tanterana ny 20 hatramin'ny 15 septambra. Ny alakamisy 15 septambra no anana anjara fitenenana amin'izany ny filoha malagasy fa melabelaran-kevitra raha ny adevitra maro ihany koa no mbola andraisan'ity delegasiona ity anjara ka isan'izany mahakasika ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ny 13 septambra no andraisan'ny filoha ireo mpitantana faratapony ny kompania Boeing, ireo no fampitam-baovao avy amin'ny tompony andraikitry ny serasera avy anivo ny fiadidinan'ny Repoblika. Andrasana kosa ny vokatry fitsidiana ataon'ny delegasiona malagasy ity.
fa ivadika lafombaovao afaka hosaindray isika voasoratra tao amin'ny ordre du jour préliminaire ny fivirim-be fa 20 ny firenena mikambana ny raharaha Ilse Parsy izay fanoloana ny firenena malagasy sy ny frantsay midika ve izany fa hodinina mandritra ty fivirian'ity raharaha io raha mpatsiahivo ny raharaha izay efa namohan'ny bromatry ny firenena mikambana sy ny filan-kevitry ny filaminana tsoakevitra fa ny Madagasikara ireo nosy ireo tamin'ny faha 12 Desambra 7 sy 7 saingy notonginy Frantsa indray tamin'ny fiandohan'ny taona 20 ny antindin'izay avy hatrany. Ny raharaha iray izay mampifanolana firenena mpikambana rona maromaro ao amin'ny firenena mikambana matotinina anaty fivirim-be iray dia efa nahafeno fepetra voalohany amin'ny fepetra io ny fahafenony antotan-taratasy avy amin'ny andaniny mitaky rariny na izay mitondra ny raharaha eo anivon'ny mpikambana zava-dehibe faharoa ny fisin'ny firenenka faharoa 3 manohana ny fitakiana raha ny fanazavany ny mpandalina fifandraisany iraisam-pirenena iray. Misy ny no tokony antotan-taratasy sy ahafahana tsika firenena zay miady amin'io ametraka meloa sy apetraka amin'ireo bureau permanent ny Nations Unies mba ahafahantsika malagasy mety miady an'izany ilina zany. Nefany tsy vitan'izany izy io fa mbola ao koa no tady an'ireo firenena lehibe zay na afaka atao namana indrindra ohatra ny hoe ny Sinoa, ny Inde, ny Australie. Efa nanao an'izany vetsika firenena malagasy. Fikambanana samihafa sy fiarahamonim-pirenena vitsivitsy no niara-nampiakapeo ankehitriny mangataka ny hamerenan'ny Frantsa amin'ny Madagasikara ireto nosy atao hoe Ilse Parsy ireto. Tsy hainompeo manoloan'izany anefa ny mpitondra malagasy mininy mangina mihitsy aza. Loharanom-baovao akaiky ny mpitondra ny nahalalahany fa tsy ho isan'ny resaka ho resan'ny filoha Rajaonarimampianina amin'ny filoha Frantsay François Hollande mandritra ny fihaonan'izy ireo raha ampitso atoandro amin'ny lapany Élysée ity resaka Ilse Parsy ity. Inona no antony safidy io? Diplomasia tonina no arahan'i Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao mipetraka ho fanontaniana ireo mbola fanontaniana ihany koa no napetraky ny ministera ny raharaha-mbahiny raha tafavoana taminay. Ringiara Valmanana 2005, 2002, 2003 plutôt, dans le cadre ni COI, de nisy fifanarahana nataony tamin'ny Frantsay. À l'époque, c'était Jacques Chirac, oui. Io zavatra io dia atao co-gestion. De entre-temps moa ireny hitanareo nisy an'ireny fiovana reny dia pour le moment zany aloha zay aloha izany zao. Androany tsy afaka nanome vaovao teo anivony ny ministera na dia anio alina aza no hanainga ny filoham-pirenena ary isan'ny délégation ny ministra ny raharaha-mbahiny. Tsy nahazo vaovao teny Anosy ny mpanao gazety. Araky ny loharanom-baovao fantatra dia resahana ary hita tao anatin'ny ordre du jour ny mahakasika an'ireo nosy manodidina Madagasikara na ny Ilse Parsy moa ny ahafantarany maro azy izay mahatonga resabe tokoa eto amin'ny firenena. Araha nanontaniana ny tety ministera raharaha-mbahiny mahakasika ny atao hoe lobbying na fampirarahana efa nataon'ny Madagasikara amin'ireo firenena hafa mahakasika an'ity nosy ity dia tsy nisy afaka nandray satria araky ny fantatritsika moa zany dia hoe lasa any amin'ny firenena mikambana any New York ireo tompon'andraikitra atao anatin'ity ministera ity. Mitarazaka kosa ny fandrafetan'ny fanjakana malagasy ny drafitra nasionaly momba ny fampandrosoana ny plan national de développement valvolana izao nitondran'ny filoha Rajaonarimampianina na dia misesisesy aza ny fahatongavan'ireo maso vahiny eto Madagasikara tsy mbola matoky 100 ny fitondrana ankehitriny izy ireo tsy nahazo mpanazavana momba ifitarazon'ny plan national de développement io ny fanjakana hatreto ny andidin'izay avy hatrany. Ratsorina, io plan national de développement io no tena andrasan'ny mpamatsy vola amin'ny fandrotsahan'izy ireo ny vola ampiasaina amin'ny fampandrosoana. Toy ny tsy mainka na tsy rototra amin'izany anefa ny fanjakana malagasy ankehitriny. Vokatr'izany, raha tsy mazava nefa ny momba io drafitra-pirenena momba ny fampandrosoana io, tsy afaka ny atoky ny fomba ampiasana ny volan'izy ireo mpamatsy vola. Io drafitra io izay ahitana ny antsipirian'ny fomba natanterahana ny politika mpanjakana ankapobeny na ny PGE. Raha anome vola ny ireo bailleur partenaire technique financier ny filazantsika azy dia miankina amin'ny programme. Inona nefa ny programme atsika malagasy amin'izao fotoana izao. Izay zany no zavatra tsy maintsy mipetraka hoe ny programme national de développement zay moa ny tenenan'ny fitondram-panjakana azy amin'izao fotoana izao dia tokony ho vita rafitra ara-potoana
ary ho atolotra ho an'ireo mpamatsy vola rehetra izay ifamatotra amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Azo adika ho pirofony tsy fahatombana ny politika akapoben'ny fanjakana ny tsy mbola fisiny io drafitrasa-pirenena io. Sahirana ny fanjakana mamadika ho tena izy ny politika akapoben'ny narosony. Mijanona eo amin'ny dingan'ny fahavononana iara-iasa araka izany ireo mpiara-mombona antoka rehetra fa tsy misy na dia ariary aza aloha hatreto narotsaka izy ireo ao amin'ny kitapom-bola-panjakana. Fampanantenana no betsaka hatreto, manampy izany ny pitsopitsony tsy maintsy ajaina momba ny famoahana ny vola. Tsy midika ho fahatongavan'ny vola ny fahatongavan'ireo maso-vahiny maro mifandimby no raisin'ny filoham-pirenena. Mazava fa mbola misalasala amin'ny politika panjakana ankehitriny ny mpamatsy vola. Le famatsim-bola manko dia hoe mijery ny taratra izy hoe makaiza marina ianao le fitondrana zany ary hoe matateraka ve izy ny zavatra nampanantenaina. Tsika zao nanao promesse moa filazan'izany hoe hiady amin'ny kolikoly ametraka ny tany tandalana anao an'izany hoe fanjakana tsara tatana sy ny sisa anaja ny zon'olombelona dia mitaratra zareo. Tato anatin'ny ray volana izao tsy latsaky ny folo ireo firenena nahatonga maso hipetraka sy hiasa eto Madagasikara. Isan'izany Australie, Espagne, Vietnam, Senegal, Congo, ny vondrona Europeana ary ny Israeliana izay efa ny taona 570 no tapaka izany fiara-miasa izany. Hatreto aloha amin'ny fiandohan'ny taona 520 ano any fafantatra fa azo ampiasaina ny akamaroan'ireo fanampiana ara-bola avy any ivelany ireo. Eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka kosa indray sidina roa avy eo amin'ny kompani mpitaterana Air France tokony azo any Madagasikara hatreto no nijanona no ny fitokonan'ireo mpanamory fiaramanidin'ny Air France. 27 ny sidin'ity kompani ity no hiasa rahampitso izay andro fahadimy ny fitokonan'izy ireo hatreto raha ny fantatra 70 ireo sidina ny voaterina janona raha ny fanazavana azo. Teo anivo ny Air Madagasikara androany kosa tsy mbola hita mivaingana ny fiatraikany ity fitokonan'ireo mpanamory eo anivo ny Air France ity hatreto. Fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika mpanamory fiaramanidina iray no mbola karohana amin'izao fotoan'izao tamin'ny ilay raharaha volamena 20 kilao saika ondrana tsokosoko teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato tamin'ny herinandro farany teo. Efa napetraka eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara kosa ireo vola 2 miliara ariary raha nambaran'ny mpitandron'ny filamenana miankina amin'ny didim-pitsarana kosa ny amerenana azy amin'ireo tompony na tsy fanadihadiana. Vonjomaika ihany ny famotsorana ireo teratany Sri Lanka roa sy ireo malagasy 5 hafa nahatratrarana ireo vola 2 miliara ariary tamin'ny herinandro lasa teo iny raha nambaran'ny mpitandro filaminana. Noho ny tsy fisian'ny porofo mazava no namotsorana azy ireo. Efa napetraka eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara kosa ireo vola 2 miliara ariary tratra niaraka tamin'izy ireo. Hatreto aloha tsy mbola nisy ny resaka ny amin'ny amerenana izany. Io zany dia arakaraka ny fivoakan'ny didim-pitsarana no mamaritra. Arakaraka ny fahitan'ny mpitsara azy izay manana fahaleovan-tena tanteraka amin'ny didy avoakany hoe izao no anaovan'io vola io averany amin'ny tompony ve satria tsy mitombina ny fanenjena sa hotazonina ho finanam-panjakana. Zavatra zay zany no mety andehanan'io vola na io mijanona ho an'ny fanjakana na iverany amin'ny tompo ohatra hitan'ny fitsarana fa tsy maripotra ny fanenjena ireo olona reo. Andrasana amin'ny volana Oktobra ny fitsarana ity raharaha ity. Miankina amin'ny didim-pitsarana mivoaka amin'izany no ahafantarana na averina na arotsaka ao amin'ny kitapom-bola-panjakana ireo vola ireo. Raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna iray na ohatrinona ny vola dia tokony averina amin'ny tompony raha toa ka mazava ny anton'ireo vola ireo. Mijanona ho an'ny fanjakana izany raha toa ka tsy manara-dalàna. Mbola mipetraka nefa ny ahiahin'ireo mpitandro filaminana ny amin'ny maha ara-dalàna ireo vola ireo. Mbola tazonina eny amin'ny mpitandro filaminana kosa ireo volamena 20 kilao tratra teny Ivato tamin'ny faran'ny herinandro teo. Raha ny vaovao voaray androany, mpanamory iray voaroiroy ho mpiray tsokombakomba no mbola karohina amin'izao fotoan'izao. Io mpanamory ara-bahatra io moa zany dia niasa tamin'ny roplanina izay nampitohiny Antananarivo sy Guangzhou iny. Rehefa vita moa ny famotolony teo amin'ny mpiasan'ny kompaniera Madagasikara sy ilay olona izay voatonona ho tompony dia niandry ny fiverenan'ilay mpanamory ara-bahatra na hoe sy teo ary am'firezatsika satria lehilahy moa izy. Tokony verina izy tamin'ny talata tamin'ny 1 alina nefa dia tsy niondrana intsony izy fa nijanona any Chine zany. Efa eny anivon'ny fampanohavana kosa ny raharaha ankehitriny. Mbola miandry ny fanapahan-kevitra mivoaka avy eny amin'izy ireo no ahafantarana hoe apetraka aiza ireo volamena. Andrasana ny toy ny raharaha.
eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray ny hena hatrany amin'ny 500 ny hena miditra amin'ny ankabeazan'ireo tsena eto andrenivohitra eforay volana izay antony maro no mahatonga izany raha ny fanadidina natao androany voalohany eo ny fiainan'ny omby miakatra ety andrenivohitra noho ny fanamafisana ny fisavan'ireo omby alatra mivezivezy any amin'ny ireo lalam-pirenena eo ihany koa ny fiakaran'ny tolotra eo amin'ny hena ondrana makany ivelany Zorakotondrina. Nakaiza ny henomby mipetraka ny fanontaniana zara raha ahitana henomby eny amin'ireo mpivarokena rehetra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Ny lasa sinoa daholo ny omby dia safe zany zay mpanjara ty amin'ny tsena madinika ohatrao tsy dia mahazo henomby firy. Ety Analakely ny enatrany amin'ny atsasany ihany ny hena amidin'ireo mpivarotra. Raha omby efatra isan'andro no hafaran'ity mpivarotra iray ity hatr'izay ny hena orona iray sasany izany efa taopam-bolana izao. Efa tsy lavitra intsony ny krizin'ny henomby raha nambarany ity mpivarotra iray ity. Mety ho tandrondondoza ihany le finanana hena satria le sinoa manao export matoa izy manao export zany dia le lanjam-bolany zala matanjaka be dia le eto zany ambany be dia mety hiakatra be le vidiny dia le olona zany tsy mahatakatra intsony le gasy satria crise azonao dia mifetraika azy zany lasa miena fahifan'ny gasy dia ny olona any andafy zany tena mihinana an'le ombitsika dia tsika zany ohatran'le zavatra ambanin'ny tany any manitsaka fotsiny tsika fa tsy tompony. Hatramin'ny volana janoary lasa teo mahatratra 7,500 alina isam-bolana ny omby mivezivezy amin'ny lalam-pirenena fahafito miakatra eto andrenivohitra. Taterina amin'ny fiarabe ny 570 izy ireo raha toa ka hampandehanana tongotra kosa ny 520. Vokatry ny fanaraha-maso ataon'ny zandary eo amin'ny resaka famotsiana ireo omby alatra ny enatra amin'ny 700 ny isan'ireo omby mivezivezy. Etsy andanin'izay ny 500 ireo omby nampiakarina teto andrenivohitra tao anatin'ny 2 volana izay dia voatany eny anivon'ny forera amin'ny toerana maromaro toa ny Osy, Fianaratsoa, Ambositra ary Antanfotsy noho ny resaka famotsiana omby. Antony izany tsy fananan'ireo tompon'ny taratasy ara-dalàna na ihany koa taratasy misy osoka. Zany hoe tiako tenena amin'ny flux le fivezivezen'omby avy any atsimo makaty avaratra. Raha miteny avaratra tafiditra Antananarivo, ngeza indrindra, makany Tamatavy ny Antsinanana, avy eo makany amin'ny faritra Vatovava Fitovinany le omby madinika atao ompina. Fa ny omby matavo zany généralement miakatra ty Antananarivo dia fantatro tsara fa miafara any Chine sy any Vietnam satria misy manondrana hena sans os eto dia efa misy any vodivorona. Mbola tsy ny farana hatreto ny fanadihadiana ataon'ireo zandary mikasika ny famotsiana omby izay. Raha izany ny zava-misy ny hinana omby alatra ve izany ny mponina Antananarivo hatr'izay. Atahorana ihany koa ny ampirongatra indray ny varomaizina sy ny varotra omby alatra manoloana ireo hena lasan'ny sinoa ireo. Na izany aza tsy mbola niakatra ny vidin'ny henomby amin'izao fotoana izao. Faniveriny tany mora kosa ilay teratany frantsay ny kasitanana ilay teratany malagasy tetsy Analakely rehefa avy niakatra fitsarana androany mbola hitoram-pitso izany fitsarana izany etsy ankilan'izay mahakasika ilay lehilahy teratany Amerikana ny kasitana lehilahy 80 taona izay piasan'ny komina kosa mbola andalana ny fanadihadiana raha ny fanazavana azo teny anivon'ny polisy pirenena fa afaka nodisoma tsara kosa io Amerikana io malohan'ireo misy ny lalana mifehy ireny raharaha ireny raha nambara ny mpahay lalana iray ary tokony ampiarina izany fanadihadiana. Sakoroka ny alatsinainy teo tetsy Analakely miandry izay hovalina raha-pitsarana ilay mpianakaviana niarany Katrodosy ny totondrin'ilay teratany frantsay. Mitohanka aloha zany mbola zo miakatra ty amin'ny fitsarana zao le izy. Miandry an'izay ka aloha zany fa dia sita hoe izay le zavatra mitranga sy ny soteo zany. Malo nahazo mandat de dépôt ilay teratany frantsay mpandrarahara toe-karena ny kasitanana ity lehilahy mpiandry parkin'ny iray tetsy Analakely ity ka nahiditra teny an-tanimora. Androany tamin'iray ora tolakandro kosa no niakatra fitsarana io raharaha io. Fanadihadiana izay nampionana ny mpitory sy ny toriana ihany raha ny fanazavana azy no nitranga tao ary raha mpitso voafantatra ny valin'izany. Taorian'izay naverina eny an-tanimora io vazaha io. Misy ny lalàna mifehy izany ho ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena eto amin'ny faritanina Antananarivo. Raha ny lalàna zany dia tsy misy tsy afaka miala ny lalàna malagasy satria ny zavatra nitranga dia ireo Madagasikara dia tsy misy afaka miala n'izany lalànantsika zany tokony ampiarana lalàna fa raha ohatra kosa izy diplomaty dia voasaron'le immunité
immunité diplomatique zany raha io zany tsara fantarina hoe iza le olona fanajana tsy zany zany a dia tafiditra anatin'ny fanajana ny zon'olombelona zany. Mikasika ilay teratany Amerikanina nikasitanana mpiasan'ny komina izay efa 10 taona mahery ny talata teo kosa indray tsy nahazo ombaly mahafapony teo anivon'ny polisy pirenena androany tsy misy ny azo ambara ho ny tompon'andraikitra momba io raharaha io fa ny fanajajina no efa mandeha ratsorina vomafy kokoa ilay mpiasan'ny komina izay nitofiry ilay Amerikanina totondry no ilaina asian'ilay Frantsay nefa ilay Amerikanina tsy niditra amponjavonjy maika tahaka ilay Frantsay hatreto samy miandry mivaly ny fanajajina ny tsirairay ary miandry ihany koa ny valy ny fitsarana rahampitso ho afaka noho ny fisalasalana indray ve ireo vahiny ireo. Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray tokony ho isan-taona no asiana ny fanadiovana ny université manerana ny nosy taorian'ny fanadiovana ny tany Barika Dimy Thomas nanjarana Katso-ndray izao ary tsy ho ela zany efa ho 500,000 mipetraka eny amin'ny cité universitaire no tsy tokony hipetraka amin'izany intsony ao ihany koa ireo manao izany ho fitadiavam-bola fotsiny ihany fanadihadiana. Hatramin'ny taona 2017 dia efa nisy ny didy mamaritra ny tokony hijanona mpianatra ety Akatso. Efa taona izany ho an'ny faculté des lettres et des sciences humaines, ny DEGS ary ny sciences, 7 taona ho an'ny médecine ary 5 taona ho an'ny agronomie, ny ENS ary ny polytechnique. Mbola misy anefa ireo mpianatra na nahavita fianarana na tsy nahavita ny mbola mijanona eny. Le fanapahan-kevitry ministra zany tena marina zany lavin'ny mpianatra satria tsy défaut-ny mpianatra zegny nipetraka amin'ny tragno ely io fa nohony tsy fisiany offre d'emploi ny fanjakana voatery tafipetraka zany mipetraka foana zany le mpianatra amin'ny resaka amin'ny trano. Izy zany le assainissement zany tsy possible mihitsy raha ohatra hoe tsy mahazo asa daholo zany créer asa zany le efa navita fianarana zany le mpianatra fa navita fianarana dia zay izy vao mety. Mahery ny 900,000 mipetraka amin'ireo bloc no tokony tsy manana anjara toerana eny amin'ny cité Akatso intsony. Efa tamin'ny fiandohan'ny taona 20 no nisy ny fanadiovana farany lehibe indrindra tetỳ Akatso. Tsy ho vita vetivety anefa ny fanatanterahana izany raha amin'izao fotoana izao. Tokony tsy hanano sarotra anefa izany ary tokony ataon'ny fanjakana. Ny fisehoan'izany assainissement zany dia miainga avy amin'ny famaritana ny tena satany atao hoe mpianatra. Iza ny mpianatra, iza no tsy mpianatra, iza ny mpanaroroatra ary iza ny olona atao hoe misokatina mikilanty zany zay sahirana ara-pivelomana any ananinanika aty amin'ny université no hifarana no hipetrahana zany ka zay no ilana n'io atao hoe fanatsarana aty amin'ny université io ary tena zava-dehibe zany. Antony mety ahasarotra ny fahalalana ireo mipetraka amin'ny cité sy ny bizina amin'ireo cité ireo. Misy mivarotra hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny efitra iray. Niteraka korotana teo amin'ny tapikatroana tamin'ireo université ny tsy fisian'ny fanadiovana izay efa antaona maro ka nanjary tsy nitovy intsony ny fidiran'ireo mpianatra. Taorian'ny Thomasina nanamafy ny avy eo anivon'ny gouvernemanta tamin'ny zoma lasa teo fa tsy maintsy hiroso amin'izay fanadiovana eny Akatso izay ny fanjakana sy ny ministera amin'ny fampianarana ambony. Fa eo amin'ny pejin'ny kolontsaina kosa indray mitaky fanovana ny 9/20 amin'ny lalàna mifeny Omda ireo mpanakanto mpamory ny volan'ny mpanakanto avokoa ny 7,900 vola mampiodina ny Omda ankehitriny ka raro no izy ireo raha mandray anjara amin'izany fanendrena izay ho filompitantana izy ireo fanadihadiana. Nanao fanambarana teny amin'ny foibe miaro ny zon'ny mpamorona sy ny mpanakanto ny syndicat ny mpanakanto io maraina io. Fanovana lalàna na amendement mikasika ny 9/20 mifeny Omda no takian'izy ireo. Ity lalàna ity izay milaza fa ny ministeran'ny kolontsaina no manendry sy manolotra izay filoha-mpitantana ny Omda. Ny ministra no mamesosokevitra eo anivon'ny conseil ny gouvernement ny amin'izay tale hitantana ny Omda. Dia misy mahasamihafa azy kely anefa satria ny Omda dia ny mpanakanto ny mpamorona moa zany ny tena tompony vola miasa miodina ao amin'ny Omda zany ka dia heverinay fa hoe tokony manana ny heviny amin'ny fanendrena ny taleny Omda ny auteur compositeur amin'ny fanendrena ny tale zany zay ny antony. Raha ny fanazavana azo mahomby ary eken'ny mpanakanto ny fomba fiasan'ny filoha-mpitantana izay efa niasa am-polo taonany. Ny fahenoana fa hosoloan'ny ministera ity filoha ity no antony fitakiana fanovana lalàna ataon'izy ireo. Ny fandraisana anjara amin'ny fanendrena izay filoha-mpitantana araka izany no tanjona. Dia manohana tanteraka misy amin'ilay hevitra ny artista teo, ilay fitazomana zany ny directeur amin'izao fotoana izao satria araka ny voalazany rehetrarehetra teo
ny mpamorona ny tompom-bola miaso ka tianay zany efa be dia be ny zavatra vitan'ity directeur ty dia tianay zany ny mba hitazomina an'izio nataontsika hoe na telo taona ny fantsatra ohatra tan'izany mba azahoanay mametraka ny etaetanay amin'io omda io. Ny 10 ny vola mampiodina ny omda ihany ankehitriny no avy amin'ny fanjakana, avy amin'ny mpanakanto sy mpamorona avokoa ny 900 ambiny. Araka izany, raha ny fanazavana azo hatrany, ivadika ho société d'auteur ny omda fa tsy ofisy intsony. Maro ny tombontsoa mety ho azon'ny mpanakanto amin'izany, toy ny hoe afaka mivelatra bebe kokoa amin'ny sehatra ny fiarina izy ireo. Fa eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa indray ho fankalazana ny 10 taona ny fiangonana Evangelique Chaîne, misy ny hetsika izay karakarain'izy ireo ampitondraina ny lohateny hoe fito alahady. Fitoam-bavaka lehibe ho ataon'izy ireo etsy amin'ny ritsa sy iraika isaky ny alahady mandritry ny alahady fito hanomboka ny 2020 ny volana septambra ho avy izao izany fankalazana izany. Fanampanazavana. Ny toerana naovana ity fitoam-bavaka ity moa zany raha eto Antananarivo dia amin'ny sinema Rex sy ny sinema Ritsa ary Lascarpa andonana Lankely. Isan-kalado teo manomboka 28, izany hoe 28 septambra dia mitohy 5 octobre, 12 octobre, 19 dia 26 dia 2 novembre dia 9 novembre. Ny fitoam-bavaka efatra amin'ny maraina dia 2 ny arivo. Misy miditra amin'ny 9 maraina dia avy eo amin'ny 7 sasany iray, dia avy eo amin'ny 7, dia avy eo amin'ny 10 sasany, dia misy amin'ny 2 sasany tolakandro ary ny farany dia amin'ny 2 sy sasany tolakandro. Ireo zany ny fotoana ary ny toerana dia eo amin'ny Rex sy ny Ritsa sinema Rex andonana Lankely kekentroniana Lankely dia sinema Ritsa akaiky ihany koa dia Lascarpa. Ireo toerana ireo zany fa era Madagasikara moa zany misy amin'ny fiangonana Chaîne rehetra era Madagasikara fa ho antsika Antananarivo dia io ny toerana izay misy anaovana fitoam-bavaka. Ny teniko farany zany ho antsika rehetra ny fiangonana Chaîne dia tsy mba manavaka na iza na aviaiza na inona mety firan-kevitritsika na finoantsika dia misokatra ho antsika rehetra ny fiangonana ary vonandrainao zay mazava azy fitoam-bavaka izy tsy misy vidipidirana io maimaim-pona io afaka tonga amin'izay ora mety aminao ianao vonandrainao ampanajana sy ampitiavana izahay amin'ity fotoana izay antsoina hoe fito alahady ho an'ny solution divine na hoe ny vahaolana magaga avy amin'Andriamanitra. Azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainantsirairay avy dia manasa antsika rehetra ho avy manomboka amin'io alahady io fa tsy ho diso fanantenana ianao fa afinaritra dia afinaritra eto ny namana ny havana sy izay mety olo-patatra rehetra fa inoko tanteraka fa ny atongavanao any no ela dia ho hitanao ny fiovana azo tsy ampahitanana amin'ny fiainanao. Sotra indrindra atao. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray ny gadona tanindrazan'androany ireo ekipa pirenena malagasy sy ny atrika ny fiaodinany ho tompon-daka maneran-tany teo amin'ny taranja kickboxing no raisin'ny filoham-pirenena Eratsonary Mampianina sy ny lehiben'ny gouvernemanta Kolo Roger Moïse ireo androany ny andindin'izay avy hatrany. Tamin'ny fomba manetsikeriky no tsenan'andreo mahery fo malagasy ny ady ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny ady kickboxing tany Italia ny fahenina ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ity tetsy ny seranam-piaramanidiny ny raisam-pirenena tetsy Ivato ny maraina teo. Medaly 7 no azo malagasy tao anatiny izay. Medaly volamena 2, medaly volafotsy 2 ary medaly alimo 5. Ireo no vokatra tamin'ity fananana ity satria dia ny ady mafy ireto mahery fo malagasy ireto ary tsy mifampitsitsy ihany koa ireo mpifanandrana taminy tao anatin'izay. Tamin'ny alalany lavakely teo amin'ny latsaky ny 17 kilao no nanakoako ny hira-pirenena malagasy tany Italia ary faratina kosa teo amin'ny latsaky ny 17 kilao ho an'ny vehivavy no namelona fa androandray ry tanindrazany malala tany Italia tany. Zava-dehibe ary manandanja tokoa ity fananana ity ary hita sy tsapa fa manana ny avy teknika feno isika eto Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tao anatin'ity fananana ity dia nisongadiny ilavakely satria sady nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny latsaky ny 17 kilao izy no nandrombaka ny medaly alimo ihany koa tao anatin'izay fananana izay. Izy ihany koa no mbola nandrombaka ny mpilalao mendrika tao anatin'ity fananana ity izay niotra ny 50 ny mpifaninana naneran-tany ary nanakoako ny hira-pirenena tao anatin'ny izay. Nampitola gaga ireo mpandray anjara rehetra ny fahaizana lavakely teo amin'ny fifezana ny ayady ary inona sy antenaina hoy ireo izay nanatry maso tany atoerana fa anisan'ny tafiditra ao anatin'ny matianina maneran-tany ilavakely izay mpilalao mpikatroka malagasy anisan'ny zandriny indrindra satria vo 14 taona ny lehilahy nefa dia nametraka ny lazany teo amin'ny sehatra raisam-pirenena sahady.
rehefa avy noraisiny ny filohampirenena hery rajonarymampianana teny lampampanjakana teny avy reto mahery fo ny adiny amboary eran-tany ho an'ny ayady kickboxing reto dia niraisin'ny prime ministre lehibe an'ny gouvernemanta Koulrozy indray izy ireo ary nanoritsoritra ity farany fa tsy maintsy jerena akaiky ireto ekipampirenena malagasy ireto amin'ny fanampiana tokony mena azy ireo satria dia zava-dehibe tokoa no vitany tamin'izay fananana izay. Maresaka avy any ivelany kosa nanao nakatoanantsika ny fampalambo amin'ity hariva ity nanao fanambarana ny Tatso Maurice androany fa tsy Ebola nanjo ilay marary izay avy tany Malisy Guinée fa malaria ankilan'izay kosa ampidinan'ny Frantsa ilay vehivavy frantsay izay voaporofa fa nahitana ny trangana retina Ebola tany Liberia ity teratany Frantsa ity ny teratany frantsay voalohany narary n'ity aretina tsy mbola nahita mpanafody ity hatramin'ny nahitana ny soritra aretina ny talata farany teo efa natoka-monina nandray ny fitsaboana izy fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mahery ny roa arivo ireo mpilatsaka ny sitrapo ao amin'ny Médecins Sans Frontières na ny MSF no miasana amin'ny faritra andrefany Afrika isan'izany Liberia izay firenena vomafy amin'ny fiparitahan'ny aretina Ebola. Tamin'ny toerana manokana fandraisana marary toy izao no nahazon'ilay mpilatsaka ny sitrapo frantsay iray ny aretina. Ny talata teo no nahitana ny soritra aretina voalohany ity teratany frantsay ity ary avy hatrany dia natokana nandray fitsaboana. Mba hiarovana azy anefa tsy nanome mombamomba ity mpilatsaka ny sitrapo ity na ny anarana na ny taona ny teo anivo ny MSF. Atsoatsy kosa no ampidina any Frantsa ity vehivavy ity raha ny fanazavana avy eo anivo ministera ny fahasalamana frantsay ary andray fitsaboana sy fanaramaso amin'ny toerana efa voatokana amin'izany. Fampidina izy efa manaraka ny fenitra rehetra amin'ny fandraisana ireo marary ny Ebola. Mahakasika ilay teratany Mauritiana kosa indray voapirofo fa tazo malaria no nahavoa azy fa tsy Ebola. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity arivo ity tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farma mifotoana indray anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sasany ny tena kosa metraka ny veloma amin'ny rampitso indray veloma tompoko.